Amin'izao alahady farany taona izao no ahatsiarovanay fa manapetry izay Andriamanitra. Mitombo taona mandroso fanterana, miareraka koa ny vatana, eny ny saina koa azalana. Ary izany indrindra no antony anatonana ianao, ny aloha raha tsy mety ritra, lay tsy mba manam-pahatamperana na amin'ny hery na amin'ny fahendrena sy ny fahalalana. Mitenena Tompo, voninkiaino anao izahay. Amen. Fitomanina toko 7, andinin'ny 2:20 ka hatramin'ny 7:30. Ary singanina manokana ny andinin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 isy ny afatry ny Tompo antsika. Inona no tsara rehefa ao anatin'ny sarotra isika? Inona no tsara rehefa ao anatin'ny sarotra isika? Ny bokin'ny fitomanina dia boky nisoratan'i Jeremia mpaminandy. Sady noratra amin'ny bokin'i Jeremia izy no nanoratra amin'ny bokin'ny fitomanina. Azo antoka fa nanana mpitantsoratra izy tamin'izany. Ary ny mampiavaka ny bokiny dia ny fitantarana ny faharavany Jerosalema, indrindra fa amin'ny tempoly tamin'ny taona 725 talohan'i Jesosy Kristy. Noravany Babilonianina, irakianina ankehitriny zany, ny tanàna tamin'izany. Tempoly indrindrandrindra noentina ny fanaka sarobidy, natao sesitany izay matanjatanjaka, ny akamaroan'ny mponina. Voatantara koa zany ao amin'ny mpanjaka faharoa toko 5:20. Ka raha ny bokin'ny fitomanina, ny toko 1 sy ny toko 2 dia mitantara ny faharavan'i Jerosalema io, ary ny toko 7 kosa amin'ny lafinilany dia ampatsahivan'i Jeremia ny fahoriana. Hoy izy amin'ny andinin'ny 1 hoe izao le lehilahy nahita fahoriana tamin'ny tsorakazon'ny fahatezeran'Andriamanitra. Raha ny tena marina misomitena ny vahoaka rehetra izy, satria famaizan'Andriamanitra ny zanak'Israely zany. Fa amin'ny lafinilany kosa izy dia maneho fanantenana. Araka ny hitantsika amin'ny andinin'ny 5:20, tsara Jehova amin'izay manantena azy. Manao endrika tononkalo ny fitomanina 7, misy andininy 9:20, mampatsiahy isan'ny boky ao amin'ny Baiboly zany. Ka alefany tsy telotelo ny andininy ao anatin'ilay 9:20 andininy, manaraka ny filaran'ny alfabeta Hebreo izany. Ary dia izay indrindra no mahatonga antsika maka miaraka ny andinin'ny 5:20 sy ny hatramin'ny 7:20 izay miaraka misy ny afatra ao antsika. Ireo andininy telo ireo ny ombonany dia zao, samy manomboka amin'ny teny hoe tsara avokoa. Voalohany, tsara Jehova amin'izay manantena azy. Faharoa, tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova amin'ny fahanginana. Fahatelo, tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Voalohany, tsara Jehova amin'izay manantena azy. Andininy 5:20. Io zany no mampiavaka ny mino sy ny tsy mino. Iza Andriamanitra aminao? Ninonina toe-javatra nilovanao? Tsara ve Andriamanitra? Tokony hitantsika foana zany fahatsaran'Andriamanitra zany, satria tsy miankina amintsika zany. Tsara foana ny zanak'Israely, na dia noentiny tany anefitra aza izy, tsy moramora, 70 taona. Tsika izany mandalo dezera amin'ny fomba fiteny mandalo zavatsarotra, ny amam-bolana aza efa mafy amintsika, 70 taona. Fa tsara foana koa fa nitondra azy tany amin'ny tany Kanana. Tsara ho an'ny olona tahaka ny Jeremia, Jehova narava amin'ny tempoly, na navita nanorina tempoly vaovao koa. Zany eo amin'ny fotoana rehetra. Ho asoana koa zany tokony andraisantsika lesona. Rehefa milamina ihany ve ny fiainanao vao tsara Jehova? Tsia, ny mino na salama na marary, tsara Jehova. Na vao nahazo zanaka
na sanatria matyvady tsara Jehova, na miposaka masoandro na tsia tsara Jehova, na iza mino na iza tsy mino tsara Jehova. Ny Salamo 115 dia milaza mazava hoe tsara Jehova mandra izay ny famindrampony ary miatra amin'ny taranaka fara-mandimbo ny fahamarinana. Mahazo matoky ianao zany fa na rehefa ho faty azy ianao dia tsy miova ny fahatsaran'Andriamanitra, mbola tsara izy miaraka amin'ny zanakao ary mbola ho tsara izy miaraka amin'izay tarana amiko. Tsy manam-pahatam-perana zany ny fahatsaran'Andriamanitra io. Zany mahatonga ny 2:20 milaza hoe ny famindrampon'ny Jehova no tsy mahalany rehetra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrana zany. Ary raha ny hoe famonjena antsika sy ny fanangarana antsika dia azo fehezina amin'ny hoe famindrampo zany. Tsy misy mihitsy zany hoe noho ny fanompoko, marina tokoa fa tsy ataon'Andriamanitra tsinotsinona ny fanompotsika, ny finoatsika, fa tsy voavidiko amin'ny finoko mihitsy ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy voavidy amin'izay fanompoana ataoko mihitsy. Tena mitahy izy amin'ilay fanompoana ataoko, fa tsy hoe satria zany miezaka dia manome izy, fa tena famindrampo arak'izany anarana zany. Jeremia ka tena nino ary tsy Jeremia fa ny zanak'Israely tamin'izany dia nino mihitsy hoe Jerosalema izay misy ny tempolo tokana, io misy ny renivohitry ny fanjakan'Andriamanitra, nefa rava izy ao anatin'ny raim-pio azy. Tena fahorina mafy tamin'izareo zany, tena tao anatin'ny fahasarotana izy sy ny mpiray tamin-lazana rehetra, fa mbola mahavita milaza hoe tsara Jehova amin'izay manana tena azy. Ao anatin'ny sarotra tsarovy ny fahatsaran'Andriamanitra, fa izany no manome anao fanantenana. Ilay fanantenana zany no manjary solomaso ahitantsika ny zava-miseho rehetra manodidina antsika. Ka na mahita azy ny olona hoe dia tena mikorotana, tsy misy filamenana, tsy misy fandrosoana, ianao mbola afaka milaza ary mahita fa tsara Andriamanitra. Dia tokony hodoraina foana Andriamanitra, izay ny enominy, tsy miankina amin'izay miseho ivelany zany fahatsaran'Andriamanitra zany, satria ao anatinao ilay Andriamanitra dia rainao, tsapanao anatinao ny fahatsarana. Zay ny fahatsaran'Andriamanitra. Ka hoy aho hoe ny sarotra na ny fisedrana na ny fahoriana, eo zany no mampizara ny olona ndeha ataoko anaty fonosana hoe mino napiditra am-piangonana. Raha mbola kelikely finoana ianao ka tonga ny sarotra, tonga ny fanenjehana, tonga ny fahoriana, tonga dia mora mimenomenona tahaka ny akamaroany zanak'Israely tany anefitra. Mora mimenomenona, mora mila vanina na ny an-trano na ny ampiasana na aty am-piangonana, ary mora miembotra. Fa ny olona manana ny tompo ao anatiny, tena manam-pinoana na sendra ny sarotra sy manahirana azy, voalohany mahatsiaro ny fisian'Andriamanitra, Andriamanitra tsara, dia maika koa mideran'Andriamanitra. Zany no tena mpamoko zany, mideran'Andriamanitra ao anatin'ny sarotra, maika koa mifona, fa tsy hoe manome tsinan'Andriamanitra, maika koa mivavaka, eny mivavaka ho an'izay manenjika azy. Raha tsorina tsara foana Andriamanitra, ary izay mahita an'izany na dia mandalo zavatsarotra azy no tena hitan'Andriamanitra, tehirizan'Andriamanitra. Olona manana fanantenana tahaka ny Jeremia. Rehefa ny olona izay no tsy manana fanantenana intsony dia tsy mety mahita ny fahatsaran'Andriamanitra intsony izy. Ilay fahatsaran'Andriamanitra ke ohatra ny jiro aloha ao hoe mitarika atsika dia mankany foana ny diantsika, na mety maizina azy ny ato ambany eto tsika mahita an'izay jiro mazava avy lavitra izay. Ka rehefa ianao tsy manana fanantenana intsony, na ianao koa aza sarotra ihany mbola hoe inona no antenaina aminao. Afatra faharoa, tsara ny miandry an'i Jehova amin'ny fahanginana, hoy ny 2:20. Eny tompoko, tena mafy indray ny zavatra sedrainy amin'ny fiainana tahaka ny sedrain'i Jeremia. Nanatry maso an'izany faravan'i Jerosalema zany izy. Izy mihitsy no nasain'i Jehova mitondra miteny fahamaninany amin'io.
raha mamaky ny bokyny Jeremia anao, indrindra fa mitoko fa 5 dia nasan'Andriamanitra milaza amin'ny zanaka Israely izy hoe miomana fa ho avy ny firenena fahavalo anafika dia ho rava isika ary ravany hatramin'ny tempoly dia ohatinao baboana isika ary tsy nisy nivika izany famanina nataon'i Jeremia izany fa tsy mora no nahazo an'i Jeremia. Hoy ny sasany hoe manozona ny firenena ianao, tsy tia tanorazana ianao, dia nenjehina no aratsiana na tamin'ny alalan'ny teny misy navita ny kasitanana misitsy. Izany mahatonga ny fiantsonany Jeremia hoe le prophète incompris, rejeté. Dia tena nijaly ary nitomany izy, nigogogo mihitsy. Izany koa no anenjehany sasany azy hoe mpaminany be ranomaso, satria tena niatra tamin'ny ainy mihitsy ny fahoriana. Fa inona ny natao moa ianao manoloana an'izany? Nangina la force de silence. Fangina natao milaza zavatra, maika maharesy lahatra noho ny hoe tsy manaiky fa tsy maintsy mamaly, tsy maintsy mifamatra. L'éloquence du silence ao daholo izany. Ary milaza aminao fa mila mianatra amin'izany, mahay mangina izany sika manoloana ny zavatra maro, indrindra fa ny zavatra sarotra. Ao anatin'ny fahoriana venao raha sendra nanao malala dia maika hitabataba sy hivazavaza amin'Andriamanitra, hivazavaza amin'ny dokotera, hivazavaza amin'ny pastera, hivazavaza amin'ny olona rehetra manodidina. Maika koa mitombo ny fahorianao. Fa raha mahay mangina ary mangina amin'ny fanetretena, fa tsy hoe mangina dia mamorona lolo-po. Raha misy olona manao tsinotsinona anao, tena fandresena izany mahay mangina izany, ary mampiseho amin'ny fahavalo fa Jehovah no hiato anao, ianao mangina. Ny fahanginanao mamela an'Andriamanitra hiteny, maneho fahavononana fa hiaino an'Andriamanitra ianao. Maro-panajana koa izany, tsy firy ny olona mahay an'izany hoe mahay mangina izany. Mandramika na dia hoe nareo mivady fotsiny azy. Rehefa mivady mantsy mifaninana amin'izay hoe iza no miteny farany, iza no heverina fa manano marina, dia tsisy mijanona mihitsy. Maiza mangina, fa mangina ho azo ihany izy. Ary maika eritreretiny tsara amin'ny teny izay nolazainao. Tena hery lehibe izany hoe mahay mangina ao anatin'ny sarotra izany. Fa rehefa le ego, le ango-po maha-olombelona fotsiny no hoentsika masy dia tsy mahay mangina izany sika, tsy maintsy mamaly, tsy maintsy manao ratsy. Tsara ho anao ny miandry amin'i Jehovah amin'ny fahanginana. Ny fahendrena fahatelo sady farany, tsara ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. 7:20. Somary kisariteny no hanambarana an'izany eto, satria Joda raha oharina amin'ireo firenena lehibe manodidina azy tahaka ny Babilôna, Irak izany, tahaka ny Egypte sy ny sisa rehetra, i Asiria, dia tena mbola firenena kely, mbola zandriny kely, mbola tanora kely. Tsara ozy ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Inona moa ny zioga? Ny zioga dia fantatsika raha ty amin'ny tontolontsika, manambara fahoriana sy fijaliana izany. Izany foana natakaran'ny olona azy, zavatra mafy. Ny omby zao aty amintsika no ampitondrana zioga le azo mitsivalana ao amin'ny niatriky ny omby anankiroany mba hitondrany ny sarety izay mitondra ny taona entana, na hitondrany ny sary io izay miasa ny tany. Ohatr'izany koa soavaly raha ohatra ka mitondra voatsiry izy. Izany hoe zavatra mavesatra, zavatra sary miasa mafy izany. Ka ireny biby ireny dia ny mbola tanora izy no afaka mitondra an'ireny zioga ireny, ary dia filahana mba hanao an'izany, fa rehefa antitra izy tsy afaka ilanja sy hanao an'izany intsony. Sary izany, io na ny ravanany Jerosalema io sy ny tempoly io izany dia karazana zioga nampitondraina any Joda, satria mbola tanora izy tokony mbola sakan'izany. Mbola manana fotoana izy hanarina indray ny firenena,
anarina indray ny tempoly ary natao zany kisaro atsika tanora zany raha mbola tanora ianao ataovy zay zavatra mafy eo amin'ny fiainana fantatrareo tsara namory zany mianatra zany raindray 5 taona 30 taona mianatra ihany zay vao mahazo diplôma sa tsy zany ka raha milaza aminao fa raha fa iandry 70 taona anao vao hianatra tsy maninona koa mbola mianatra hatramin'ny 50 taona azy fianarana foana ny fiainana fa tsy hitovy amin'le herinao sy le tanjaka mbola tanora ka mety kamangavo ianao nandray mahita ny namanao fa namanao sasany to miala voly miala sasatra foana dia ny mbola tanora ianao tsara anao mitondra zioka fa ianao ihany mahita ny vokatra tsara ho amin'iny rehefa avy eo nitaolo zay hoe manaova dia ny mbola malaina fa hoana ntoyany rehefa mazoto tsy afaka etsony rehefa le bebe amin'izay anao dia mahita le vola miditra aminao mahita le niara taminao taloha zay mandray karama be tsara toerana sy ny sisa eo anao vao tena tonga saina tena mbola hianatra nangano fa nga mitovy amin'ilay taloha tsony ray fa manambady fa manantsanaka fa mahanadidy dia ny mbola malaina anatin'ny fahatanorana zay mafy rehetra tampiarao tsy ory zany miainy olona natao teneko teo zao mianatra zany le mandray marina fa mety mamola volany maizy azy ianao tsara zany mety zany mbola mandray raha mbola afaka mandray zany koa moa tsy mifahalemetsika olombelona manomboka 70 taona any sika dia efa ohatrany fa je sais tout tsy miaina nizaniza tsony efa manana expérience be deaibe manomboka amin'ny 50 makany moa zany dia mbola afaka mandray satria zay ihany ny tena izy fianarana ny fiainana tsy hoe mandray zay rehetra dia atelina daholo fa raha mbola zavatra tsara raha mbola mampianatra na ny tsara indrindra ny ara-tsoratra masina ny fahendrena kristianina mahazo toa mandray an'izany zany ny tanora anarana fanantenana dia fantatrareo na ny asa rehetra mila fahafozana zany dia ny mbola tanora ianao raha mbola fampoarany tanora koa sika aza matahotra ary ny olona ananana fanantenana na ny fikambanana fanantenana dia zao samy sedra ny sarotra ary manana fanantenana tsotra ny afatariavana manantenana Andriamanitra io fanantenana io no mampiavaka ny olona rehetra ianao ve olona manana fanantenana tsy olana ho anao raha maizina ara ny androany satria anao mbola manana fanantenana fa ny olona tsy manana fanantenana intsony vao tratra ny don'Andriamandeha zay no izy tonga dia iny tonga dia tsy mivavaka tsony izy tsy anatra tsony izy tapitapika ao dia tsy anatra tsony izy dia miovaova toera-piasana foana satria tsy mataty dona ny zavatra rehetra tsy voatery mifanaraka mieritreritra ny sainao foana tsy nieritreritra ny zanaka Israely mihitsy zany hoe ty tempolo tena raha mbola nisy hoe merveille du monde dia anisan'ny merveille du monde ny tempolo naorin'ny Solomon zany tompoko sady ngeza mbola misy atsipiriany ny zavany haingonaingony rehetra ny zavatra nampiasaina teo vakio ny baiboly ny akabeazany fitaovana efa nangonina tamin'ny androny Davida raina fa fanaka sarobidy avokoa zany no ny rahavaniny Babilônia amin'ny fomba feno abibiany raha tena olombelona tokoa anao mba hakivy ihany fa ao anatin'izany no masamy tena hoe manantenana Andriamanitra ary zay miandry an' Jehova tsy mba ho diso fanantenana ka izany mampaherezana anareo ary zany toko no antony ivavahantsika zany tony antony ivavahantsika ny tompo tsy nilaza misy hoe dia milamina biaka ianareo aty amin'izao tontolo zao anao izy aty amin'izao tontolo zao no ahitana fotoana fa matoky zao efa naresy zao tontolo zao tazoro lay Andriamanitra mazava dia Jesosy Kristy io no ataovy fara tarao tsara moa ny tatsamo na dia mbola anatin'le océan ny ranomasina manonja fa mila anakina miakatra tafiditra ny anatin'ny sambo azy indraindray fa mijery misy le fary any iny laza hoe iry eny ny sisiny atongavana taza ny lavitra tsy kivy izy ary zany mamparezana antsika amin'izao farany taona izao
miaraba anao ao fa ianao dia anisan'ny fakapanao an'ny olona fa hoe voateo ny noely a dia siza tsony ivavaka amin'ny lahady faran'izao fa mbola tonga ianao satria tsy olona le andehananao aty fa Andriamanitra ary fomba tsara itaizan'Andriamanitra anao zany arak'ilay teniny hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena ho azy ireny ny voninahitra. Amen.